enisaotranao jeso malalo tsatsizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. falomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity ity soran'andriamanitra trano sika fa mbola meny zao fotoana izao indray ahafahana mandinika ny teniny alohan'ny diratsika ny amin'ny lesona an'io dia vavaka isika leranay tsara indreny sy ny danitro mbola misaotra anao izahay fa mbola mena zao fotoana izao indray ahafahanay mandinika ny teninao mangataka aminao tompo mba amela amin'ny fahatsoana sy ny elokay satria izay rety dia tsy tomomba ana avokoa ko mangataka nindra fonao mba navaonay mandrakariva ary indrindra hiteny manoloana anay aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mariky ny bibidia. Ny fisehoany zanak'ondry nitsangana teo amin'ny tendrombohitra Ziona ilay ao amin'ny apokalypsy 4:12 dia mitondra fanamahivanana lehibe taorian'ny korotana sy ny aizina ary ny fampahoriana izay aseho mazava tsara ao amin'ny apokalypsy 3:13. Matoky ny mpamaky fa tsy rendrika ny feon'Andriamanitra ary tsy nanadino ny olon'Andriamanitra. Ireo izay mitsangana eo anolohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia mijoro vavolombelona amin'ny fanatrehany fa tena niaro ny olony tokoa izy tamin'ny fitsapana rehetra natrehany. Ny fahavalo dia manana tetika ratsy hitarihana ny vaokan'Andriamanitra tsy ho anisan'ny vondrony io dia ny mariky ny bibidia sy ny krizy rehefa mahazo laza. Ny fampanantenan'Andriamanitra hanohana ny olony dia hialohavan'ny fampitandremana mba tsy azahoana an'izany marika izany izay tomboka sesantoka avy amin'Andriamanitra izy io ary manondro ny tsy fivadihana amin'ny lalàn'olombelona sy ny fomban-drazana fa ny tomboka se kosa dia manambara ny fahatokiana amin'ny lalàn'Andriamanitra ambony zavatra rehetra. Ny tomboka sen'Andriamanitra dia fanomezana izay nomena miaraka amin'ny fitsaharana sy ny fitahinana mpanantenana ho an'ireo izay manaja ny sabata andro 17. Raha mahakasika ny tena sabata ny tomboka sen'Andriamanitra dia azo inoana fa ny sabata sandoka ny tafiditra amin'ny mariky ny bibidia. Io sandoka io dia arovan'ny fomban-drazana sy ny fotom-pinoan'ny fiangonana izay hitantsika fa mitsangana dia tany amin'ny tantaran'ny fiangonana tany am-boalohana azy rehefa manamafy ny fahefana andravan'ny lalàn'Andriamanitra ny mpitondra sy ny mpanolotsaina ara-pivavahana na dia milaza mafy aza ny baiboly fa fahamantarana ny fahefan'Andriamanitra ny sabata dia milaza kosa ny eglizy fa ny alahady ozy izy no nisolo ny sabata. Nanoratra mihitsy moa i Papa Jean Paul II hoe ny alahady ozy izy dia mijoro ivon'ny fanompoam-pivavahana rehetra ary tena akaiky ny fon'ny fiangonana. Izany filazana izany dia tamin'ny 31 mai 98. Amin'ny farany dia tonga ny fanompoam-pivavahana araka ny fomban'Andriamanitra na araka ny fomban'olombelona. Ifandona amin'ny farany ireo rafim-pivavahana roa mifanohatra amin'ireo rehetra mahazo fahefana ampy eo amin'ny fanjakana sy ny fiangonana mba hanerin'ny sarababem-bahoaka ny andro fivavahana diso. Ny mariky ny krizy bibidia dia iseho rehefa mikatsaka ny ampiatra ny fomba amam-panao ampiangonana amin'ny alalan'ny lalàna lahady ny gouvernemanta.
tsy isy andray ny mariky ny bibidira mbola misy ny fahalalana ara-pivavahana fa ny fifanandinana farany eo amin'ny tsara sy ny ratsy dia ho avy rehefa ny fivavahana mihitsy ny fototry n'io fifandirana io. Ny minitra vitsy farany amin'ny lalao dia matetika ny mafy indrindra. Naiza misy azy ny mpitazana dia miha-matanjaka kokoa sy voasarika kokoa rehefa manakaiky sy mahita ny fanatsohan-kevitra. Teo minitra farany amin'ny lalao anankiray ihany ny faminaniana dia manondro fa niady eo mariky ny bibity sy ny tombo-kasen'Andriamanitra dia mafy kokoa satria io any ady an-danitra farany teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Izao ny fotoana ahafantarantsika ahafahantsika izay miara-dia amin'ny Kristy ary maneho ny finoana azy dia n'izao mbola tsy tara. Ary raha fitinina lesona antsika androany dia mampitodika antsika indrindra ny amin'ny lalàn'Andriamanitra. Tsy misy hery eto an-tany na elo afaka misakana antsika tsy ho anisan'ny tokony olona mijoro eo anoloana seza fiandrianan'Andriamanitra. Raha mampiatra ny fanoloran-tenantsika sy ny fanarahana ny zanak'ondry isan'andro isika eto sy ankehitriny. Ary ny fahazarana dia sao dia efa manomboka tokony kolokoloantsika. Aoka hanana fahazarana hakatohan'Andriamanitra isika amin'izay rehefa amin'ny andro mahory dia efa izay ny lalana ny tezaintsika ny finoantsika. Dia maniry ny soa mandrakariva ho anao izay miaino izao fandarana izao mba hatoky indrindra ny amin'ny lalàn'Andriamanitra. Amen. Iranay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'ny lesona izay nomena ho anay io. Misaotra Tompo fa manoro ny lalana tsara ianao ary indrindra mampivonina anay ny amin'ny zavatra isehony amin'ny ho avy koa dia ampianaro izay tokony amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.